Zao ny afatra. Fiainan'ny olona ety ambonin'ny tany, ny mitanisa ny zavatra vitan'ny olona, ny tsara vitan'ny olona rehefa maty izy. Fiainana ety ambonin'ny tany, indrindra fa amin'ny malagasy izay misy atsika, satria eto ny tena iainako, anisan'ny tena fiainan'ny olona, ny mitanisa ny tsara vitan'ny olona sy ny toetra tsara nananany olona rehefa maty izy. Tsara fanahy ny olona izay. Iny tena olona manao asa soa iny. Iny ohatran'izao, iny tsotra iny, iny mahalemy fanahy iny, iny tia olona iny, iny ny anatra iny, efa niasa tariananiny iny, efa izao iny, efa izao iny, iny mahibaolina iny, iny tena ohatran'izao iny, iny ny anatra iny. De tonga daholo zao olona rehetrarehetra izao mandeha mamonjy any amin'ilay toerana misy ny maty. Zana ny fiainan'ny olona ety ambonin'ny tany. Fa tamin'ny fahavelony sy reny zany zavatra zany, hoe ianao tsara fanahy, ianao nianatra, ianao manana diplôma ohatr'izao, ianao tena tia olona, ianao mahery, ianao zao, tsy reny zany amin'izy velona. Fa rehefa maty ny olona vao mandray an'izany izy. Ary ireo olona manantona azy ireo amin'ny fahafatesany tsy teo tamin'ny fahavelony. Ary zay zavatra zay no vain'Andriamanitra eto amin'ny fiarahamonina, zay nomena Andriamanitra eto ity mpanjaka ity, de misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataony, natonga inspiré eto androany. Iny lehilahin'Andriamanitra atao hoe Elisa de mbola velona, de nisy mbola velona, de nanontany an'ilay zatovy tena mahafantatra ny Elisa izy, lay zatovy tena mpiaraka amin'ny Elisa. Zatovy, lazao amiko eo amin'ny 14, masinina lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataony Elisa. Zava-dehibe manina hoe zafady rehetra nataony Elisa, nitanisa am'izay Gehazi. Tena lehilahin'Andriamanitra iny ry mpanjaka mbarako aminao, tena lehilahy ilain'ity firenena ity lazaiko aminao. Nanomboka nitanisa am'izay izy, zao no momba an'iny, zao no nataony iny. Zava-dehibe le mifanotrina rehefa misy fahoriana, ary mila atao ary tsy maintsy atao, ary ampitomboitsika fa izao raha lasana bava. Tena mbola velona ny olona, asehoy ny fitiavanao azy. Tena mbola velona ny olona, lazao amin'ny olona ny tsara nataony, lazao amin'ny hatsarany, lazao amin'ny tanjany, lazao amin'ny heriny. Halleluja. Mandriana avy ianao raha lasana bava malala. Ty zavatra nataony ty mpanjaka ity ny tena important kokoa. Lazao amiko ry zatovy, lazao amiko zay zava-dehibe rehetra, tsy ny sasany fa ny rehetra. Satria ny olona rehefa maty dia misy fitanisana ny CV-any, fitanisana ny lalana ny lalovany, fitanisana ny anatra tariananiny izy. De rehefa avy eo indray nifindra tariananiny, de nazy diplôme zao, de niasa tariananiny. Tena fa rehefa olona tena hoe importante, nandalo fiainana marobe, de ataon'izany fa olona tsy nanao ninina moa tsisy an'izany fa tonga de zay fa tsy andry ny fianakaviana no hitantarana ny reny matetika. Rehefa olona somary hoe nandalindalo parcours, nandalindalo fianarana, niasa tamina toerana maro samihafa, iriko rahalahy, iriko ranabavy, ianao de mba andre amin'ny namanao nitanjakao. Mare avy any ambava ny namanao nitanjakao, mare ny olona any ambadika avy amin'ny namanao nitanjaka sy ny mombamombanao hoe iny de olona ohatry zao izy iny, iny de olona ohatry zao izy iny, iny de olona ohatry zao izy iny. Fa lazaiko anao
mampahery ny maheno azy. Teneno ny namanao lazao any ambadika hoe a ny maizy anahy, apartao any ambadika hoe ny maizy anahy. Lazao izy fa ny fiarahamonina hoe a raha mbola velona ianao dia ny ratsy mombanao no aparitaka any ambadika, fa rehefa maty ianao hoe a dia ankalazay ny olona amizay hoe olona tsara ianao tamin'ny fahavelomanao. Mandre ana ve? Mandre ana ve? Azo iainana ve? Azo iainana ve? Azo iainana ve zany zavatra resako aminao zany? Satria hoy aho hoe tsy mora ny mijoro na ny olona nianatra azy, tsy mora ny namitana fianarany, fa ny miala mianatra dia mora. Raha lasy anabavy andao hianatra manomboka eto, iozy hoe hianatra manomboka eto, inona ny zavatra ianarantsika? Andao mba holazaina, andao mba kendrena tsara inona le tanjaky olona io, inona ny tanjako dia lazao amiko ny tanjako, lazao any ambadika ny tanjako. Satria rehefa lazainao any ambadika iny dia ho reko iny aty arina kely aty, ary rehefa reko zany dia manosika zany. Ho lazaiko ny tanjakao, ho lazaiko ny herinao, ho lazaiko ny hatsaranao, tsy voatery aminao fa amin'ny hafa, fa ho renao zany indray andro. Alleluia. Fa raha zavatra ratsy ny renao, ekena fa blende ny fotsika, ekena fa tsy mila mandatsaka-po zavatra tsy mahafinaritra isika, fa maketaka ihany indraindray, mareraka ihany indraindray. Ary zay no mahatonga an'le hoe ilaina ny mba hanaovantsika tahaka ny Gehazy, mitantara ny zavatra lehibe nataony Elisa. Ary raha misy olona tena nahitany nataony Elisa dia Gehazy. Raha misy olona tokony hitantarany tena zavatra lehibe nataonao dia ny eo akaikinao, ny vadinao, ny zanakao, ny namanao. Alleluia. Fa tsy mora ny mijoro. Misy lehilahy nampiasain'Andriamanitra indray andro, prophétie bien déterminée avec précision, faminanina en détail, tena mipetraka tsara nampiasain'Andriamanitra. Taty arina ny lehilahin'Andriamanitra ny anjera lavitra. Rehefa lavo izy, sotro toka izy, verin-dalana tanteraka izy any amin'izao tontolo izao no misy azy. Mifanena amina mpanompon'Andriamanitra izy anatin'le verin-dalana misotro toka, miaina amin'ny fiainana izao tontolo izao tanteraka. Tsy ho aminao anie zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ozy ilay mpanompon'Andriamanitra taminy, oh raha tena nampiasain'Andriamanitra ena ianao teo zay, tena nampiasain'Andriamanitra anie ianao teo zay. Tao aminao anie ny tanan'Andriamanitra, tao aminao anie ny afin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra ny faminaninao, nanangana olona maro anie ianao teo zay, nampiasain'Andriamanitra anie ianao. Dia ozy ilay lehilahin'Andriamanitra lavo, ilay nenjera tamin'izany nampiasain'Andriamanitra ozy, tsy reko teny ambavanao zany. Fa ta izy ianao tamin'izany nampiasain'Andriamanitra, fa naninona ianao tsy mba niteny an'izany? Fa tamin'izy nampiasain'Andriamanitra fanenjehana ny reny, tsikera ny reny, fanakanana ny reny. Fa rehefa nenjera izy, eo ny olona voalaza, nampiasain'Andriamanitra ny ianao teo zay. Ianao tamin'izany, fa raha mba tamin'izany ianao no niteny an'izany, nanampy ana ny joro ianao, nanampy ana ny arina ianao, nanampy ana ny orina ianao,
fa zao ianao vao miteny an'izany. Tsy mora ny miorona, tsy mora ny mijoro, tsy mora ny mandroso. Raha mahery mandeha mitady vola ny vadinao ranabavy, ka mbola tonga ao an-tranonao ny vola, ary izy koa mbola tonga ao an-tranonao, ary izy koa mbola tianao, izy tamana tsara ao. Indrindrandrindra fa izy ny tena mitady fa tsy hainao, dia mba ataovy reny, ataovy fantany fa hitanao io herim-pony io. Eto ny olana Jesosy fa tsisy miteny ny anabavy raha vao tonga any ny resaka. Ataovy reny. Ianao aloha tena manana herim-po aloha ianao io. Tsy mora nge io asanao io e. Tsy mora io. Miala maraina hariva vao tonga. Kely ny fotoana hijanonanao ato an-trano dia miverina indray. Tsy mora io. Fa misy olona efa niala le vadiny. Eo, tena tianay ene zay vadiko zay e. Tsy haiko izay nahazo anazy fa zany ange tena zay mianaka tena tiany, fa tsy haiko izay nahazo anazy amin'izao io any izy. Nata telefôna tsy ataony e, nata message tsy alefany, fa tsy haiko izay nahazo anazy. Any zay taloha zany za no mitana ny volanay, ka tamin'ny anao nitana vola tsy mba niteny mihitsy lehilahy tsara fanahy izy, hoe tsy ny lehilahy rehetra no manao ohatry ny ataonao io. Tamin'izy nahery, tena nahery, mbola tsy rety eo ambavanao hoe enao aloha tena lehilahy mahery, enao aloha tena tia vady aman-janaka, tena hitako aloha io e, fa matetika ny ratsy foana no hitany olona. Ny olona rehetra dia manana ny lafy ratsiny daholo ary manana ny lafy tsarany, fa ny maso malaky mahita ny lafy ratsy, fa ny lafy tsara tsy tenenina. Lazaiko anao fa raha le ratsy foana no hita, tsy maintsy menjera ny olona. Ratsy mahita afa tsy le ratsy foana ianao, tsy maintsy menjera ny afarany olona, na mafy manao ahoana azy, na mahery manao ahoana azy, tsy maintsy menjera ihany ny afarany. Aza dino fa miazona olona anankiray tsy menjera ianao io, miazona olona iray mitsangana ianao io, tsy haiko hoe iza le olona azoninao. Enareo fiangonana dia miazona ny pasteur Isidore mivady tsenjera, enareo ny miazona anay, enareo ny miazona anay. Rehefa enareo ny manomboka tsy tia anay, rehefa enareo ny manomboka tsy manisy lanjany anay, dia tsy maintsy potraky zay. Fa enareo ny miazona anay, tsy Jesosy ihany no miazona anay, fa enareo ny miazona anay hoe io ny dadanay, io no mamanay. Avance lehilahin'Andriamanitra, avance papa, hoento lalina zay papa, hoento lalina zay maman. Enareo ny miazona anay, enareo ny carburant anay, enareo ny lasantsinay, tsy Jesosy ihany fa ianareo koa lasana vavy malala. Tsy ny any ambadika ny miazona anay, ny any ambadika tsy hainonay, satria tsy voatery mahafinaritra ny feo any ambadika. Enao le geazy, enao le eo akaikiko, enao le milaza mpanjaka any ambadika any, ny zava-dehibe ataon'ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra. Miazona anaty tsy enjery ianao. Mahafinaritra anany mba hainao anareo hoe tena hafa mihitsy aloha ny fampianaranao papa. Na tsy be resaka za amin'ireny, na fraza ray fotsiny aza anao valiko anao, fa zava-dehibe amiko zany, mampahery anahy zany. Ary rehefa mivavaka mbola tsaroky le izy. Halleluja. Mandre anave, mandre anave, mandre anave. Tamin'ny Mosesy mbola velona, manao zay matafotoana ny Mosesy ny zanak'Israely ary ny tena lazainy zanak'Israely azy. Aleonay maty tany Egypta, zay nentinao taty anefitra ty ho faty, fa nga tsisy fasanany. Nefa io lehilahy io, olona ny ran'Andriamanitra amoaka azy tao hitondra azo amin'ny destinéany. Ny sasany mitromy miodina amin'ny Mosesy, sasany hitora bato,
Tsy mbola nandre olona iray tamin'ny zanak'Israely io ny teny hoe tena lehilahin'Andriamanitra ianao ry Mosesy. Mbola tsy nare iza mba omeo anahy io anaty baiboly hoe iza tamin'ny olona tao amin'ny Israely no ny teny hoe Mosesy lehilahin'Andriamanitra. Mosesy avy amin'Andriamanitra. Ny sasany teny hoe tsy hainareo irery no masina, tsy hainareo irery no itenenan'i Jehova fa zay koa itenenana. Ratram-po no iainan'i Mosesy tamin'ny fahavelomana. Lehilahy anankiray mba manompo azy, Joshua no anarany, zay mba nikomprendre azy. Fa rehefa maty Mosesy, voalazan'ny baiboly fa nisaona tao anatin'ny 30 andro ny zanak'Israely eny an-tendrombohitra. Ary voasoratra fa tsy misy mpaminany nampiasain'Andriamanitra tahaka ny Mosesy tamin'ny famantarana sy fahagagana ohatra ny nampiasaina azy. Zay koa ny voasoratra. Ny soratra orin'ny hafatesana zany hafa mihitsy. Fa tamin'ny Mosesy mbola teo tsy nisy encouragement. Teo faty azy Mosesy ary mangataka ny ho faty Mosesy. Misy olona teo faty satria tsy mbola zaina amin'ny point fort. Misy olona teo faty satria arakaraky ny ezaka ataony zavatra negativa no tenenina aminy. Teo faty ny hafarany. Zay efa zao ny ataoko nefa mbola zao foana. Zay efa zao ny ataoko mbola zao foana. Rahalahy sy anabavy malala, tian'Andriamanitra ovainy zay zava-misy zay. Lazao ny ezaka nataony hafa. Lazao ny ezaka nataony hafa. Lazao ny ezaka nataony hafa. Manomboka amin'ny vadinao, manomboka amin'ny zanakao, manomboka amin'ny mamanao. Misy olona efa maty mamana. Mamako aloha, raha tsisy any mamako tsy ohatran'izao. Amin'izy mbola velona any. Vitanao ve zany? Raha tsisy anao mama za tsy ohatran'izao. Mandre anahy ve raha lasa anabavy? Asio lazao amin'ny olona ny tsara nataony dia n'izy mbola eo.